Et voilà. Ie, miarabantsika rehetra indray amin'ity androany ity. Hitantara kely moa zany tsika mikasika ny tamin'ny iraka nampanaoviny colonel Michael sy Fanirisoa ny percussion tamin'ny Sodiaty. Iraka ny colonel Michael sy Fanirisoa ny percussion nampanaoviny ny colonel Jafara sy José zay sakaizany ministra Fanirisoa, zany hoe José sy Fanirisoa. Ino manko tena ny lehibe ny mpanao percussion ao. Zay, ny rano Michael zareo tamin'ny farafara volana Desambra nanao percussion ny tany amin'ny Sodiaty. Ny rano Michael sy Fanirisoa, i colonel Jafara sy José zay sakaizany na sy Fanirisoa. Zay tompony lehibe ny mpanao perquisition. Dia ny faharoa mikasika ny fanalana ny immunité ny député Antoine. Fanalana ny immunité zay navadika an'zareo indray. Navadika an'zareo indray le izy satria matahotra fatratra zareo nanomboka ny révolte i député Antoine. Zany hoe excitena zany député Antoine dia mirevolte. Dia rehefa mirevolte député Antoine dia iny indray ny accusen-zareo anazy. Jereo ange ny zavatra tenen'ny député Fidèle, ianao no tianao fahatany ihany, efa te hamely mafy an'iny zareo, ary zay ny tenenako hoe raha miembotra eo député Antoine dia anjalahy satria dia excité zareo ary nisy fanalana immunité io fa nahodina avy eo mbola tsy nasorona indray. Hoe natao hoe tsy nasorona dia amin'izay raha vao mirevolte député Antoine dia iny amin'izay ny hiatakena anazy. Fahatelo ny resaka ny famangiany zareo ny fanalany zareo ambavany any colonel Patrick tany Aponja. Bon, atomboko ary mikasika ny fanirahany Michael sy Fanirisoa any colonel Jafara sy José sy Fanirisoa tamin'ny fanaovana percussion ary ny fandrobanany tao amin'ny Sodiaty. Zay mahatonga miteny aho hoe tena isaorana ary mbola tokony atao pabemaso ny fanalana mpiandry ny Michael satria raha zao fitondrany amin'ny firenena zao tena mampalahelo hoe mba olona amin'Andriamanitra ihany ve ianao mitondra firenena dia maniraka mampanao percussion ary ianareo sy Fanirisoa. Dia mba inona zany mba teny nataonareo tamin'ny manoloana an'ireo fanaovana percussion reo. Satria ny olona nirahanareo nge ry José zay sakaizan'ny Fanirisoa na sy Fanirisoa sy Jafara nodoroany zareo nge filahin'le agent de sécurité. Ny forcena hanoro ny fananana rehetra ao zay horavainareo. Nodorany zareo ny filahin'le agent de sécurité. Tena fanapotehana olona mihitsy. Dia mijery fotsiny nareo manoloana an'izany satria nareo moa naniraka moa dia ho protégenao daholo zany zavatra an'izany rehetra zany. Le olona tsy asa hitory koa satria anareo fanjakana, ianareo mitondra eo. Dia mahazo menansy hatramin'ny fianakavian'le olona hoe raha vao miteny eo zany dia ho gadrana, menasenareo hatramin'ny fianakavian'le olona. Dia mahay nodoroanareo filahin'le agent de sécurité mba hanoro hoe ty ato zao misy an'izao ato mba angalanareo an'ireo fanananareo. Tsy norominareo fanjaitra hatramin'ny lohany, naboridana mihitsy le agent de sécurité dia nodorona ny filahiny. Dia inona zany mba fandraisana andraikinareo manoloana zany fa ianareo moa zany naniraka. Ny olona koa tsy afaka hitory fa dia mahay ny filahin'le agent de sécurité. Dia tsy sohitony mandrakity ny androany. Nalainareo ny tôbila 420 dia ny valo nitazomin'ny José sy colonel Jafara. Dia tsy mba misy fandraisana andraikitra satria ianareo maniraka azy. Zay mahatonga na miteny hoe fitondrana dahalo. Fitondrana dahalo. Za amin'ny zon'olombelona zany za tena tsy ekeko ny zavatra ohatran'izany. Dia io indray ianareo iteny satria anao zao tsisy an'izany tompoko ny zoma olona. Zavatra ataonareo rehetra dia fampijaliana olona. Tsy vitany hoe alainareo ny fananany fa mbola
potenareo le olona. Zakanareo ve raha ny filahinareo ny dorona ohatran'izany? Tena torture ny zavatra ataonareo. Alainareo fotsiny le fananana sodiaty afaka alainareo fa ny mpiasa ao tompoko tokony tsy hodironareo ny filahiny rehefa andravandrava ao nareo. Reo ange malemy tsisy azon'ireo atao. Anareo ny fanjakana afaka ravainareo rehefa nanany sodiaty. Fa tsy tsondrominareo fanjaitra ny lohany de nidoranareo ny filahiny. De tetezinareo am'izay de manoro koa ty adjoint DG ty an sodiaty ary daholo le directeur ary de tsiponinareo de menacenareo. De le adjoint am'izay tsimbakomba ray aminareo de omenareo place ao amin'ny lapao le adjoint satria tsimbakomba ray aminareo. Zany ny toetra ratsinareo zany. De le mpiasa majinika le agent de sécurité satria zay ny asany doronareo ny filahino abridanareo le olona de de mandraky ty ny androany tsy mahasamy teny le agent de sécurité reo nampijalianareo. Tsy mahasahy andeha hitory aiza moa zany reo ro nidoronareo ny filahino andeha hitory aiza izy satria anareo ny fitsarana. Zany niarahany ifanirisoa am'ty Jiola José ty satria iny masasa iny de mandeha mandroba fananan'olona de aterinary amin'ny madama ministra satria iny no miaraka aminy sakaizany sipany. De tsy afaka anao inona reto olona majinika reto satria asany azy io mba fandraisan-karamany. Sady efa rava ny asany ravainareo le fananany sodiaty. Io nefa mba hinananareo mpiasareo hanina. De mbola ampijalianareo koa. Ho zakanareo fe raha hodorana ny filahinareo. Fa tena fitondrana jilamboto de isorana. Tena tokony manao fanambarana ny lehiben'ireo fivavahanareo tena hoe roana atao mihitsy Mikaela tokony atao masom-bahoaka. Satria tena olona jilamboto. Zany mitondra ny firenena olona jilamboto. De manoloana mampiandry anao zany de zany zavatra mahafinaritra anao. Ifanirisoa nge efa ekeny tsy atao resaka maro be tsony fa olona psikopaty. Olona psikopaty. De mandeha am'izay mody mamangy an'le fonjary rehefa aveo. Mody me tsara velatsiany manahoana moa nareo? Manahoana nareo aty? Colonel Patrick fa manina ka io tongotra ao? Anareo nanapaka ny tongotrany. Mampitonga anazy matonitondra beky de inona zany le fanontaniana? Zany ve ba question mipetraka anao raha matoa ministra Fanirisoa hoe nanina ny tongonao Colonel Patrick? Ohatrany hoe tsy au courant zany ianao am'le problème nahazo azy. Tsy au courant mihitsy zany Fanirisoa tamin'ny fisamborana ny Colonel Patrick. De mody manontany tena vehivavy psikopaty. De mahafinaritra azy mody mametraka fanontaniana izy ohatrany hoe innocent. Fa nanina kay me Colonel Patrick anao mitondra beky? Tena olona tsy vanina anao. Ianareo nampisambotra azy de anao ndray mody manontany tena tsy au courant ve anao tamin'ny fisamborana ny Colonel Patrick Fanirisoa? Tsy au courant ve anao? De inona zany le fanontaniana? Fa psikopaty anao. Tena psikopaty anao ministra Fanirisoa. De sanao manontany an Colonel Patrick te ampiteny aza masom-bahoaka de alainareo caméra. Fa nanina ny tongotra ao Colonel Patrick? Sanao efa nanina ny tongotra ao Colonel Patrick? Nefa de anao zao mampisambotra azy. De mody gaga nareo hoe nanina ty tongony Colonel Patrick aty? Manina Patrick mitondra beky? Tsisy olona manipulenao de ohatrany hoe madio anao tsy tanatin'ny fampisamborana azy anao. Ianareo ny akiziana azy lazainareo andeha hanonga-panjakana. Zay olona miteny rehetra ataonareo manonga-panjakana de potenareo. Tapanareo ny tongony. Ohatrany nanaovanareo ny sipanao i José nandehanao perquisition tary nangala fananany sodiaty nitapanareo hatramin'ny tongony le olona mpiasa tao reny. Nanaovana keto mipiretinareo mpiasa sodiaty reo hoe aiza daholo ny fananana ato. De tapahany zareo hatramin'ny tongony nidorana filahina ny sasany. De io koa Colonel Patrick de milaza tsy au courant koa anao hoe inona natapaka an'ty tongotra anao ty? Nanina ianao mitondra beky? De sanao koa anontany le mpiasa sodiaty le agent de sécurité fa manina mainy filahinao nefa José sipanao zao nandoro filahiny miaraka amin'ny Colonel Jafara. Tena vehivavy tsy vanina anao ministra Fanirisoa. Psikopaty anao.
fa de reny mahafinaritra anao tetezinareo daholo ny fonja mody justifié de hoe tsy au courant ninina anao nampasamborana an'ireo olona reo de anao ndray manontany an colonel Patrick tsy vanina anao tena psychopathe anao maninona zany raha tetezinareo hatramin'ireo olona le nanafika ny Jovena reny asehoana vahoaka antaren'le olona ohatra naovanareo ny colonel Patrick ohatra naovanareo ny Valérie resaka le avion le 777 iny Boeing 77 iny aseho koa ntaren'le olona nanafika ny Jovena de antanio koa zareo mba ho hitanay vahoaka ntareny fa maninona colonel Patrick sy Valérie sy Yana ihany no i sénateur ihany no avoakanareo ntareny de mody antaninareo sanareo mandeha mamoaka antaren'le fanafiana tamin'ny Jovena zay garde corps-nao zao asehoanay koa ara hoe rehefa hitety fonja ihany raha fa tsy manana asa ianao fa hitety fonja ny asanao de asehoanay koa le garde corps-nao sy le garde présidentielle zay niranareo nanafika ny Jovena de antanio eo koa hoe maninona nareo nanafika ny Jovena de ho hitanay vahoaka ntaren'le olona hoe izy daholo le taren'le garde corps-nao nanafika ny Jovena fa aza lalaovinao ny sainy vahoaka fa zay tsy adala asehoanay de asehoanay koa le olona zay tena resaka mahoraka be hoe misy assistant parlementaire reny nanapaka alohan'ny varira tany Toliara lazaina fa 20 nefa tsy aseho ntareny de tetezi koa le fonja asehoanay vahoaka koa iza ireny olona 20 teneninareo zay tsy hita maso reny chiffre fotsiny mandeha fa tsy hitanay hatramin'izao iza le olona asehoanay koa rehefa hitety fonja ihany anao fa ianao moa kely asa anao tena hita mihitsy hoe tena olona manao tsy mety anao de mody mijustifie fa psychopathe ianao asehoanay koa i José Sipanao sy Jafara nandoro fila iny le agent de sécurité nadravana ny fananany tobila 4 tamin'ny Sodiaty de ny tobila 9 nitazomy Sipanao miaraka amin'ny colonel Jafara asehoanay koa nitareny zareo fa tsy eo ny olona lalaovinao hoe io ahoana ianao colonel Patrick maninona ny tongotra anao ty nefa de anao zao nandeha nampanambitra azy asehoanay le olona nanafika ny Jovena rehefa hitety fonja ny asanao fa anao kely asa manko anao asehoanay de asehoanay koa le polisy anankiroa zay nanatitra ny Jean-Jacques Rabenirina zay tsy mety mirejoindre ny fitsarana hatramin'izao asehoanay koa nitareny zay anao mihitsy no ao amin'ny fitsarana no manakonakona ny reny de mbola tsy tonga foana le olona asehoanay koa nitareny zay tsisy olona dalainao eto fa anao tena anisan'ny fosotra manimba ny firenena mamotika vahoaka malagasy ravanareo Sodiaty ravanareo satria io de fananendry olona nareo DG Sodiaty de ny fidiram-bola ao de ho anareo ataonareo posinareo ataonareo aposinareo ny vola fa tsy ny mpiasa ny Sodiaty mbola potehinareo tapanareo ny tongony anoro hoe ity ato misy ny coffre ity ny tobila de mbola potehinareo le olona doranareo fila iny zay Sipanao zao mandoro azy asehoanay daholo fa tsisy olona dalainao eo mikasika ny resaka fanasorany immunité-ny député Antoine tena nisy io fa natahotra zareo rehefa ny révolte député Antoine de mody naverina indray le izy efa ao fa mi-externe zareo de mirevolte député Antoine de iny amizay ny amelezana ny député Antoine de avoaka amizay izy jereo nge tenin'ny Fidèle Razaraperine azo atao tsara zany satria manao atao foana izy de eo amizay zany avoaka an'zareo amizay le izy fa le député Antoine miemitra amin'io de potika satria efa vonona amizay zareo efa ao le izy fa miandry ny député Antoine i révolte zareo de iny amizay ny amelezana azy satria hoe fantanzareo tsara manavoaka be debe député Antoine ola niaraka aminao mitovy valaka am'ireo GNZ dareo mihitsy ny anaovanareo ny député Antoine olona mametraka anao olona manana vahoaka mametraka anao potehinao mihitsy le olona satria nitaky
ny fanaovana ny rariny. De hoe iza nampanaonao foananao tany azo atao tsara manala an'izany, tena hoe tsy sentiment olona miara-mitolona aminao satria te bodina amin'ny fitondrana io nareo, fitondrana zay tsy lambo tsy ara-dalàna mamono vahoaka. Zany fiainany zareo. Ka mangavy nareo mpitondra fivavahana rehefa tsy avelan-dalambe de mba tenenareo satria fiainam-pirenena zany a, vahoakan'Andriamanitra zany, vahoakana malagasy zany, ampahafantariny vahoaka malagasy rehetra ny toetra ratsin'ireo. Ary azavoa pabe masy fa tena roana tsy mpiandrotsony i Mikael satria mpamono vahoaka. Olona iranareo mandoro filahina agent sécurité tao amin'ny Sodiaty de tsy nandraisanareo fepetra, nefa de nareo sy faniry soa zao no naniraka an'ireo agent de sécurité, naniraka an'ireo i Colonel Jafara sy sipany faniry so José, de tsy mba andraisana fepetra reny olona reny. Mbola ho avy aminareo ny fandoroana filahina. Hitako tsara hoe iaotrany ao na loatra ty Andriamanitra ampiasainao sanandro ty hanafaka an'izany. Hiaro anao amin'izany rehefa hodorana aminareo ny filahinareo. Tsondromina fandraitra amin'ny lohanareo. Tapahana hatramin'ny tongotra anareo, ho avy aminareo zany. Fa raha masahy anareo de avoay amasonay koa ny garde présidentielle nanafika ny Jovena any lazainy nareo fa any Aponja. Porofoy aminay ao Aponja ao ve reo olona reo, de asehonay ny tareny. Sy ny garde corps mifaniriy soa nanafika Jovena. Sitry itety fonja manko ny asanareo fa tsisy asanao kely asa, managadra olona de mamono olona. De avy eo mandeha mitety fonja am'izay manaseo plaisir-nareo mihitsy ny mandeha mijery andry Colonel Patrick amin'ny tondra beky. De misarigaigina rehefa inona ny tongotra ao Colonel Patrick, anao zao mihitsy naniraka nampisamborana ny Colonel Patrick. Anao zao de misary adalo anao ohatrany hoe innocent ianao. Anao tena tsy vanik'olona anao Tsy vanik'olona anao faniry soa. Tsy vanik'olona. Fa eto de miteny, raha vao député Antoine miemitra eo de tena italoza fa vonona araka ny teny Fidilra Zarapenina, fa vonona. Efa ao efa nalaina ny immunité ny famody novana, nanaovana diversion hoe mbola tsy nasorona. Fa andrasana hoe révolte i député Antoine de iny ny profitena am'izay asorona ty fa io mamory vahoaka anakorotana nongam-panjakana fa alao asoro faty any immunité ny ty député ty, efa nasorona fa diversion reny. Diversion. Ka eto de tena miteny hoe rehefa nandroso député Antoine de mandroso, ny vahoaka rehetra tompoko de matahotra. Miandro fotsiny satria reo de io mamono, mandoro filahina, manapaka tongotra n'olona, potehina amin'ny Colonel Patrick. Tena tsisy mahazon'olombelona, tena tsisy am'ireo tsovaninareo. Tena tsy ito oliara. Tena ny talao be hoe basy hoenay le olona 24 tenenareo namono zanaka Ivarira. Fa misy assistant parlementaire ao anatin'iny, tsy navoaka zareo mianakavy. Noentina malaky nitsokana hoe Antananarivo any de hoe ampidirina tsy fa asehoy anay koa ary ohatrany varao Colonel Patrick hoe iza zany olona 24 namono an'le Ivarira zany. Fa ny olona tompoko de matahotra ary te afantatra hoe iza le assistant parlementaire ao anatin'iny. Maninona tsy navoaka koa, tetezo ny fonja ary fa zay ny asanareo ao de asehoanay hoe iza le olona 24 lazaina fa tratra nanapaka alohan'le zazakely Varira. Firy ny Varira maty hatramin'izay. De mba asehoanay fa liana koa zay vahoaka. Ohatrany olona, ohatrany avanareo Colonel Patrick. Colonel Patrick nga namono olona, nefa de asehoanareo ny tareny. De mehezanareo de mody anaovanareo fantaniana adala eny tapaka ny tongotra ao. Asehoany vahoaka ireny olona 24 alazainareo fa niditra tsy afa nanapaka alohana Varira reny. Asehoy rasa. De asehoy koa le olona garde présidentielle sy garde corps faniry soa nanafika Jovena. Asehoy. Colonel Patrick mbola tsy nanafika. Accusation fotsiny hoe anongam-panjakana. Inona ny ataonareo manongam-panjakana? Ianareo nge mpanongam-panjakana e. De maninona reo mataotra rehefa ongana? Satria fantanareo hoe ny vahoaka tsy poro anareo. Ary vitan'olona zany manonganareo, nareo maivana, fara maivana manonganareo satria diso manantenany daholo ny vahoaka. Ary ny olona tsy nametraka anareo fa nareo mibody ny fitondrana io. Body fitondrana fa tsisy olona nametraka anareo, izay ny anagadranareo le olona ntolona. Satria reo tsy poro hoe anareo mipetraka ao amin'io fitondrana jolamboto ataonareo psychopathe.
fa zay nena aseo rasanareo fa mbola ho avy aminareo fandorona filahina mbola ho avy aminareo tapatongotra kely ny fotoana sisy vahoaka daly eto zay ny androany aloha fa de député Antoine aloha de mirosoa fa areo miandry iny fotsiny andrasandreo anao mirevolta iny fotsiny andrasareo fa io tsy maintsy arandreo trano farany anao fa ny vahoaka de afaranao zahay de afaranao zay tena manohitra ny zavatra tsy rariny ataon'ireo manohitra hatramin'ny farany hatramin'ny herinay nenay vahoaka raha ohatra jirosano nanonganana an'le mpitondra teo aloha de tokony zay no asa ataonareo fa tsy andeha anenjika olona nagadra olona valifaty politika fanampitehan'olona fandravana fananan'olona oui fandravana fananan'olona zay ny asanareo zay fa de ho avy aminareo tsy mety zay tsy janona fotsiny am'izao nenay vahoaka ihany raha ohatra ka ny filan'ny vahoaka zay ny fanaraka ny filan'ny vahoaka eo tsisy nikitika anareo zany eo tsy oladala fa tsy zay komba mitady fanovana fa nareo de fahavoazana tanteraka tantara itsara fa mbola hitoty zavatra ty sotra tompoko samy tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra tsisy miemitra zany fa firenena rahamanana io anay atsika rehetra Madagasikara tsy maintsy miroso na inona de ataovinareo zay commentaire ataonareo fa malalaka io tsisy be de eto na omena senareo gadrana gadrao anao migadra toronao migadra zay tsy miraharaha zany fa nenay fahamarinana tompoko tsy maninana gadranareo amin'ny fahamarinana zay sotra tsika rehetra makasitraka fahasoavana ny tokantrano tsirairehetra dia mbola mamehery an'ireo fianakavianareo zay tena nitapahana ndorona filahiny nampijaliana fianakavian'ny colonel Patrick ny rehetrarehetra mbola mamehery ny député Antoine zay olona mitady fahamarinana rehetra ka nigadraina ny mitady fanavoazana zay nigadraina de mamehery atsika rehetra sotra tompoko Andriamanitra ahita Madame Lewis